quando era perseguito nella flaccia, anche di questo corso da rivedi, e con la sua dependente da ela, ma io azamei passairanno no medo, o aiar samefa, o tuve não de conferência, para em máximo, o diz, fazer ruba da figura, se na figura da tua sua, o não ali, o não ali que é Bukan andando per connettere la mia, facevo lui, quando di Stefano. Ma ti è cosa forse ti fa del tanto chi il parla creare, tutto da zero, un esercizio umani, che hanno su questo quasi. Io volevo considerare questa canzone, hanno solo se la demanda si chiede, ma non è passato non si chiede, abbiamo una demanda adesso su Cristo tutti, perché lo due Jadi mufati atau mufalinda, dia pakai tombien pusul satu, jadi bukan separuh. Masa cerita di sana, disebut dia ada di mana mana. Dia rasa memakai zani di suatu masa zani menawi. Seorang dia di mana lain Yesus Kristus itu sih. Zai kira ketika dia akan di pemberantuan. Wang fanakena veni, tamitsangana Jesosy Kristy tamin'ny maty, wang milova tsy mety sina, tsy misy loko, tsy mety leva, voatahiry any an-danitra ho antsika, izay arova ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana, wang famonjena efa voninahitsy eo any am-panana. Izany no iravoravoantsika, na dia ampahalelovana vetivety ankehitriny amin'ny fakapanahy maro samihafa aza isika. Raha tsy maintsy isy zany amen. Ivavatsika Andriamanitra renay io miveranao sy mankalaza ary manome voninahitra anao zahay fa miariary eo masonay aviaina isan'andro miasa anao mifalebiazanao sy ny voninahitra ao. Izay izay asan'ny tananao Andriamanitra, na dia tsy mendrika aza, manolotra ny haja sy ny voninahitra ho anay. Nampisaotanao koa izay, fa mbola mamelona anay ianao satria mandrindra fosiny antra, mantsiaro ny fiangonana ary tsy manadino azy, miantso anay imenarana mihitsy ianao, ary mahatonga anay eto anatrehanao manatanteraka ity fampivavahana ity. Sarona mihitsy Andriamanitra ny abisarika rehetra vakivakiana isan'andro, mizava mahavoanay, ary ambony reny azy mihevitra sy ny fahotanay ka toy eto zahay, dia miaitra ny fahotanay sy ny fanenenay Andriamanitra, miaitra ny hery koa, tsy izay tsisy fahamarinanay. Raha izay toa, ary voloy ny fahotanay sy ny hery rehetra, no Kristy someriko anay teo amin'ny asodaniana, soloa ny fitanganany tamin'anaty. Ary no ianao efa natidina ny fanay masina ka niaingana ny Pentekosta voalohany sy nahaterahana fiangonana, avelao ny fahotanay rehetra tokony mamorano fo aminay. Omeo anay ny fanay masina hanavoatsy ampahery. Anangana anay ny zanany satria izany tokoa izahay no fitiavanao ihany. Koa niza tongety, dia samy sitraka ny fahasoavanao ny famelan-keloka ao aminao Jesosy, ary ahazo fahasanana ihany koa na ny tenanay na ny fanahinay, satria mahasitana ny tompoko fo ianao, ary mandray izay rehetra mandanitona anao. Hatreo ny fanatanterahana ny fampolay ity, ary raisy ny tenanay fanatitra velona masina ny sitraka ao Andriamanitra, nomy amin'ny Jesosy Kristy tomponay. Petraka ny fiangonana. Iary vavatsika tokoa. Ry Andriamanitra rainay avy amin'ilay Jesosy Kristy ianao, tery laza ho anao irery ihany. Saotanao izay noho ny fahasoavana izay narotako taminay, tsy raray avy, ka natafavoenay indray eto amin'ity tranonao ity, namenao fahasalamana, na ao ary ny aretina izay mandringana n'izao tontolo izao. Saotanao izay satria mbola nitahinao
ary ny tantananao lalandavaka afaka voletonday izay. Ankehitriny raha maty sy hen'ny hafatrao zay dia mangataka amin'ny fanahy masonao mba hirotsaka amina tsiraray avy iheno zany hafatrao zany, ary mba harotsaka io ny fanahy masonao amin'ireo izay amaty mba tsisy diso na tsy felona ray azy, ary ny hafatrao dia voarainay tanteraka. Ary zay vitanay rehetrarehetra dia voninahitro daholo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mangatanay zavavavaka sotra tokoa. Amen. Miaraka mankisihan'ny tenin'Andriamanitra isika to, izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Isaia. Isaia toko 4:1 ka hatramin'ny 5. Isaia toko 4:1 ka hatramin'ny 5. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ankehitriny dia mihainory Jakoba mpanompoko, sy ry Israely izay nofidiko. Izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao, sy namorona anao hatrany am-boka sady namonjy anao. Aza matahotra ry Jakoba mpanompoko, ary ianao ry Josorony izay nofidiko. Fa nandatsaka rano amin'izay mangetaeta aho, ary rika ho an'izay tany karakaina. Eny, andatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho, ary ny fitahiko ho an'ny terakao. Dia haniry eny amin'ny ahitra tahaka ny hazo malahelo eny amin'ilay rano mandeha ireny. Ny anankiray ilaza hoe an Jehova aho, ny anankiray koa hankalaza ny anarana hoe Jakoba, ary ny anankiray koa indray hanoratra amin'ny tanany hoe an Jehova, ary ny anarana hoe Israely dia ho tononona amin'ny fanajana. Hotoizatsika ny vakiteny araka vitantsika eo amin'ny bokin'ny Jaona toko 7 raisina amin'ny 1 ka hatramin'ny 9 loha ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fahafteo anankiray atao hoe Kodemosy, fanapaka tamin'ny Jiosy amin'ny Jesosy noho ny alina ka nanao taminy Raby. Fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao tao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namarika nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraky indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjak'Andriamanitra. Hoy ny Kodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraky rehefa bibe? Moa mahazo mity tamin'ny kibony reniny indray va izy ka ateraky? Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Izay ateraky ny loko dia loko, izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Agagaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraky indray ianao. Ny rivotra mitsoka avy amin'izay tiny, ary renao ny feo nefa tsy fantatrao izay avy na izay aleha dia hitahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Ny fahaganana ny vakiteny, izany dia hitantsika amin'ny Asana Apôstôly toko 9 andininy 9 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Petera feno ny fanahy maty dia nanao taminy hoe ry mpanapaka ny voka-tilo olona, raha adinina izahay anio ny amin'ny asa tsara natao tamina ilay lehilahy malemy, dia aoko ho fantatra rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nombonareo tamin'ny aro-fijaliana, fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa dia izy nitsanganan'io lehilahy io, nasa eto masonareo. Ity ny vato izay nilavinareo mpanao trano nefa tonga tezeo, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanimbany nomenan'ny olona izay azehantsika famonjena. Izay masina manamasinana ny fahamarina, ny teninao ny fahamarina. Amen. Mampandreneso ny teninao, ny fo sy ny fanahinay Andriamanitra, fanambaranao hatramin'ny voalohany fahainao an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ny tenin'Andriamanitra.
mba ataovy mandray koa izay fanavozan'ny fanahy izay, mba hananay toetra tsara mendriky ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny teninao ihany no hanovozana izany, satria hery sy fahefan'Andriamanitra izany. Mitenena ary Jehova fa mihaino ny zanakao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka ny fiangonana riavana. Mangataka aho mba ho ambinina sosalama amin'ny fanahinareo na ianareo tahaka izay hanambinana anareo ihany. Dia mafisina ny fiarabana sy ny filaritsoantsika rehetra no ity Pentekosta taona 2024 ity. Ny Jaona 7, ny 7 no andraisana ny afatra ho antsika anio. Nde iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zany. Jaona 7, ny 7 manao hoe: Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, lazaiko eo aminao marina dia marina tokoa, raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ahoana ny tenenin'i Jesosy? Lazaiko eo aminao. Tsy misy marina ankoatran'izay zany. Inona marina? Inona ilay marina? Ny marina dia ny hoe raha tsy hateraka indray zaho sy ianao dia zay zany, tsy mahazo mahita an'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Na aninona dia izay ihany ny hoe rehefa hateraka indray ny olona dia mahazo maninona izy zany? Mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra izy. Somary miavaka tamin'ity Pentekosta 24 ity perikiopa. Tamin'izay mazy rehefa Pentekosta dia ny asan'ny apôstôly, Jaona, momba ny filatsahan'ny fanahy masina sy fitoriana filazantsara, reny matetika no vakiana sy fitoriana. Fa ny androany izany hoe Jaona 7, ny 7, momba n'inona moa izy? Eny dia izay efa nisy tamin'ny voalohany anie dia mahay an'io izay. Ny fahateraha vaovao, raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ilay hoe fahateraham-baovao na koa hoe hateraka indray. Andeha riavana ho hazavaina amintsika hoe inona moa ny hevitry ny hoe hateraka indray, na hoe inona moa ny hevitry ny hoe fahateraham-baovao. Misy anankitelo ndikan'izany hoe hateraka indray. Ny voalohany ao amin'ilay Jaona 7, ny 7 hatramin'ny 9 teo dia hoe hateraka avy any ambony. Hateraka avy any ambony. Tia masy tamin'ny voalohany dia teraka avy aiza? Teraka avy aty ambany. Fa eto indray misy teraka avy any ambony. Rehefa misy ny ambany dia tsy maintsy misy dinina e. Raha tsy zany tsy tafatra any ambony tsika, eto zany dia ny hoe ny hevitra voalohany amin'ny hoe hateraka indray dia hoe hateraka avy any ambony. Iza zany no miteraka? Andriamanitra no miteraka antsika. Izay mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Talohantsika masy tamin'ny voalohany dia zanak'olombelona, fa rehefa hateraka avy any ambony dia lasa zanak'Andriamanitra. Ny faharoa dia hoe hateraky ny rano sy ny rà. Izay mito amin'ny 5. Ny hevitra hoe hateraka indray zany hateraka avy any ambony. Ny faharoa hateraky ny rano sy ny rà. Inona ny dikan'io? Inona antsoina hoe batisa. Ny fahatelo ao amin'ny 7 raha tsy diso dia ny hoe hateraky ny fanahy. Ireo telo ireo zany no manazava ny amin'ny atao hoe hateraka indray. Rehefa tonga eo aminao, rehefa tonga eo amintsika ireo nanino tsika? Mahazo ilay antsoina hoe fahateraha vaovao na ilay hateraka indray. Tsy tena mazava tsara io hoe ahoana moa zany hoe nateraka indray zany. Izay ny probleman'ny Nikodemosy. Dia mahazo mitsofoka any ankiboleny indray ve dia ho zao, tsy azo ny izy, na itsika ary tsy mahazo azy. Dia andeha vakiana ny Mateo 7, ny 7. Mateo 7, ny 7 manazava ny amin'ny tenin'i Jesosy manao hoe raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra izy. Dia izao no manazava azy amin'ny anaran'ny Tompo: lazaiko aminareo marina tokoa
raha tsy miova ianareo ka tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo. Raha tsy miova hono ianareo dia manao ahoana? Tahaka ny raha tsy miova tahaka ny dia tsy ndao ary ava andehantsika hiova tahaka ny zazakely. Manao ahoana moa ny zazakely? Io zao misy zazakely misy teo sahirana mihitsy madama mitoetra azy mipetraka tsara. Manao na mitoetra ny zazakely tsotra le tononkira teo fotsiny za dia vita ho azy 452 ny andiny voalohany zao ary ataovy lira hoe irao mihitsy aloha raha mba hainao sao dia tsy hainao akory fa miteniteny tompo ao vai ny foko tsotra sady mary tsy mandina mbola misy toy zany tsy miarina tsy maditra fa manao sitraka. Zay ny toetra ny zazakely. Ny olon-dehibe rehetra zany zao dia aninona aka n'izany toetra zany. Mety vita ve? Zao amafisina tsara tsy hoe manana fanahin-jaza na sahin-jaza zay ny voalaza fa toetra n'inona? Toetra ny zazakely. Ny toetra ny zazakely tsotra sady marina, tsy maditra, tsy miamina fa manao ny marina. Io le lazain'i Jesosy hoe rehefa miova ny olona ka manana toetra tahaka ny zazakely dia afaka maninona izy? Afaka makany amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Sarotra e? Zay sarotra zany e, nefa ny sarotra ny tsara. Mora mantsy zany zao manahirana ny mora fa ny sarotra ity ilay hoe isika izay olona lehibe dia hoy ny tompo manao hoe miova manahafa ny toetra ny zazakely. Asa ny fanahy masina no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany satria ilay ateraka indray ateraka avy any ambony ateraka ny rano sy ny rano batisa ary ateraka ny fanahy tsy inona akory ireo fa asa ny fanahy masina. Rehefa natao batisa zany ny olona anankiray dia takin'Andriamanitra izy hanana toetra tahaka ny an'ny zazakely. Izy mbola tsy vita batisa ny azany. Rehefa vita batisa rehetra dia meteza ho avaozana fanahy masina hanana toetra tahaka ny an'ny zazakely. Zazakely averika aminy hoe zazakely mpanota fa tsy mpaninona fa tsy manota. Io zazakely very madama efa nanota io, efa nitenin-dratsy ve io, efa namono olona ve? Dia izay le toetra ny zazakely. Izy mpanota fa mbola tsy nahavita inona izy, mbola tsy nahavita ratsy izy. Izay ilay takian'Andriamanitra amin'ny asan'ny fanahy dia ny hoe manana toetra ny zazakely rehefa natao batisa ianao. Fa izay ny toetra idirana any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izay ny voalohany. Faharoa, ahoana indray ny amin'ny hoe inona ny batisa moa? Andeha ary tsika maka ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny fahavalo amby telopolo. Asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny valo amby telopolo. Amin'ny anaran'ny tompo, asan'ny apôstôly 2:38. Ary hoy Petera taminy, mibeba, ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny helokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Romanina toko 9 ny andiny 4. Misy an'izao teny izao koa, Romanina 6:4. Romanina toko 9 ny andiny 4. Koa niarana levina taminy batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Rehefa atambatra zany ilay asan'ny apôstôly 2:38 sy ny Romanina 6:4 dia izao no izy: ny batisa dia reto no ambarana: fibebahana, finoana, famelan-keloka, fandraisana ny fanahy masina ary fiainam-baovao. Io ilay antsoina hoe fiainana manana toetra tahaka ny zazakely. Ny vokatry ny batisa eo amin'ny fiainantsika zany dia fiainam-baovao. Very mihitsy ho any hoe mpanota fa tsy mahay manota. Ohatra ny hoe
izy mpivarotra zava-mahamamo fa tsy maninona fa tsy misotro zava-mahamamo. Zay tokoa moa mivarotra izy fa tsy maninona raha fa misy moa sady mivarotra mivoboka ihany koa zany manahirana fa dia ny hoe eto zany zavatra misy mihitsy dia ny hoe mpanota fa tsy mahay manota satria arova ny fanahy masina tonga olon'Andriamanitra. Tena possible zany ny hoe mpanota ianao fa tsy mahay maninona rehefa natao batisa satria tariry ny fanahy masina arova n'Andriamanitra ao amin'ny heriny sy ny fahalebiazana. Jesoa rehefa natao batisa dia nisy toe-javatra anankiroa seho teo aminy. Inona avy? Midina ny fanahy masina. Dia nisy feo nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Ianao koa rehefa natao batisa isika dia nandray n'inona? Nandray ny fanahy masina. Dia nantsoina hoe zanak'Andriamanitra. Isika zany izao mitovy. Ianao mitovy aminy, izaho mitovy aminao, ary tsika miaraka mitovy amin'izy. Mitovy amin'izy tsika. Mitovy amin'ny Jesoa, samy zanak'izy e. Sa tsy mety? Za veranga dia mitovy amin'ny Jesoa. Ka ianao natao batisa, ianao manana fanahy masina, mitovy tsika. Samy zanak'Andriamanitra. Ary samy zanak'Andriamanitra dia mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, mandeha amin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Tena nambaran'Andriamanitra mihitsy ny hoe ny batisa dia fandraisan'Andriamanitra antsika ho zanaka. Dia mitovy amin'ny Jesoa, mitovy tsika na ny ataony sy ny ataontsika dia iray ihany tsika rehetra. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny fahatelo amby efapolo sy hatramin'ny fito amby telopolo, fito amby efapolo. Dia misy ny andro Pentekosta rehefa mitoriana ny teny dia mibebaka ny olona natao batisa izy rehetra. Olona 3,000 avy hatrany no natao batisa, reny lasa fiangonana voalohany. Ary ny fiainam-piangonana tadidio tsara fa ny olona vita batisa dia mitsinjo sy manamafy ny fiainam-piangonana. Indraindray mantsy ilay azo zava-misy mainka atao batisa ny olona rehefa vita batisa izy maninona? Tsy hitaniza alehany e. Mba tabataba mihitsy hoe maninona moa izay tsy atao batisa ny zanakay paster? Dia atao tokoa ny dinika sy ny batisa fa avy eo nakaiza zareo niza vita batisa manomboka izao dia tompony fiangonan'izy miara-manompo amin'ny Kristy, miara-manorona amin'ny Kristy satria nandray ny fanahy masina. Ireo olon'ireo nandova n'inona? No andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny andro Pentekosta dia zavatra anankitelo no tsarovana ao aminy. Voalohany ny nanomezana ny fanahy masina. Ny faharoa ny batisa kristianina voalohany teto ambonin'ny tany. Satria ilay 3,000 teo zany izay no voalaza dia hoe nisy olona 3,000 avy hatrany dia natao batisa. Ireo ny batisa kristianina voalohany tety ambonin'ny tany. Ary ny fahatelo amin'ny Pentekosta dia hoe ny fiorenan'ny fiangonana kristiana. Ireo zany raha mipaika ny Pentekosta, ireo anankitelo ireo, mena ny fanahy batisa kristianina voalohany ary ny fahaterahan'ny fiangonana kristianina. Misy fiteny malagasy anankiray manao hoe ny azo ny vaniko lakana hono ny olona ny vaniko kristianina hono. Ao nareo manohy azy. Ny olona ny vaniko kristianina izy vita batisa. Ary ny olona andova ny lanitra ny olona vita batisa. Hitanao amin'izany fa tena zava-tsara biby ny batisa ry avy. Ary Jesosy no miteny manao hoe raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo maninona izy? Tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ka noho izany manomboka izao ary dia hiaino ny nahavitana batisa. Indray mantsy maivana amin'ny olona batisa hoe zazakely me zany e. Za zany tena marika zao ry avy. Misy mantsy fiangonana manamaivana an'inona? Batisan-jaza. Batisa satria olo izay filazany dia ny hoe ny zazakely tsy mino ka tsy atao batisa.
zazakely mbola tsy mahay manaiky fa tsy atao batisa. Fa rehefa dinianao ilay tenin'i Jesosy ao Mateo 20:7 dia ny hoe raha tsy miova ianareo ka tonga tahaka ny zazakely dia tsy aninona. Ny zazakely ilay tsy mahay miteny fa fainany manao ahoana? Tsotra marina. Fa ny olombe mahay miresaka fa fainany manao ahoana? Tsy mazava. Fa tsy lazany hoe tsy marina. Dia eo zany no manambara hoe raha ohatra ny zazakely lazaina tsy mino, diso zany. Fa mino ny zazakely saingy ny vava fotsiny tsy maninona, tsy miteny. Ka noho izany raha ny finoana nanaovana batisa, ny zazakely natao batisa voalohany. Satria mino izy nivokatry ny finoana eo aminy. Ilay lazain'i Jesosy hoe fanoto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Ka noho izany folom-bola zaza anao dia efa natao inona? Iaino ny batisa manomboka izao dia ny hoe fahateraham-baovao, fiasan'ny fanahy masina, zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra dia tiany ho tonga izy. Malahelo mihitsy ny ray aman-dreny hoe very ny inona? Very ny zanaka. Malahelo Andriamanitra raha maninona ny zanaka? Tsy tonga izy. Iaino ny batisa? Izay fanaovana antsika ho batisa dia ny hoe nateraka indray olom-baovao, zanak'Andriamanitra. Mahay reza ry avy. Amen. Dia hitsangana zany izao ireo anao ny rojo-bavaka, ny voalohany vavaka ho an'ny mpitandrina mianakavy, ny faharoa vavaka ho an'ny fiangonana manontolo, ary ny fahatelo vavaka ho an'ny asa rehetra izay tanterahina. Aorianan'izay izao no manohy sy mamarana ny vavaka. Mbola hiaray vavaka isika tompoko. Ry Jehovah'Andriamanitra rainay, mankasitraka anao izahay ny amin'izao fotoana izao mbola nanokananao fotoana, mbola ahafahanay mitondra ambavaka ny ray aman-dreny mpitandrina mianakavy. Misaotra anao no ny amin'ny nanomezanao azy mianakavy ary nametrahanao azy teto amin'ity fiangonana ity. Mankasitraka ny amin'ny fiarah-miasa sy ny fitarihana efa nataony hatramin'izay ary mbola ankasitrahanay ianao tompo ao anatin'ny fitahianao azy ireo mianakavy amin'ny fitondrana n'izao fiangonanao izao, na eo amin'ny lafin'ny ara-panahy zany na amin'ny lafin'ny ara-tsainy zany amin'ny torohevitra maro isan-karazany amin'ny lafin'ny fanohanana amin'ny vatana ihany koa, eo amin'ny présence any amin'ny tokantrano tsirairay avy ny famangina. Mankasitraka tompo ary indrindra mangataka aminao izahay ampahirezo izy mianakavy indrindra ao anatin'izao fiatrehana ny valana retina izao, ampahirezo ihany koa amin'ny asa aman-draharaha rehetra manodidina n'izany fitondrana ny fiangonanao izany, izany fitondrana ny ondro izany, fitarihana ny ondro izany, aza vela ho resy ary amafisy hatrany ny finoana izy mianakavy. Ao ny ray aman-dreny mpitandrina, ao ramatoa vadiny, ao izy telo mianadahy-zanany, mba ho tena ho eo aminao Jesosy Kristy hatrany eo amin'ny androm-piainany iray manontolo. Dia amin'ny anaranao Jesosy no hanaovanay izany lavaka izany. Amen. Dia mbola itoy hiara ivavaka ry tompo Andriamanitra anakarin'olo dia raha mankalaza ary mamin'ny voninahitra ny anaranao mandrakariva izay fiangonanao. Saotranao izay no nizao andro amin'izao dia nanomezanao indray anay ny fanahinao masina. Misy manateny izay fa izany fananao masina izany tsy handrakotra anay rehetra izay fiangonanao ary hitondra hery sy ahim-baovao iray ho an'ny zao vahoakanao izao, na ny eto amin'ny tonga eto amin'ny fiangonana na ireo izay mijanona ny tokantrano tsirairay avy ihany no ny antony maro samihafa. Misy manatena ihany koa izay fa izany fanahinao masina izany tsy hambelombelona anay amin'ny hery anay, entinay indray hiatrika ny fiainanay aloharina. Ka ireo ray aman-dreny dia hiezaka mafika amin'ny fitandrona sy fanabeazana ny zanany ny kizy izay mbola eo am-pianarana dia hanatanteraka sy hamita izany fianarana izany koa. Misy manantena ihany koa izay fa ny fanahinao masina izay narotsaka ao taminay dia mbola ho aim-baoka ary azahoanay ihany koa manao ny adidy rehetra izay tokony ho tanterahanay eto amin'izao fiangonana izao. Dia ampeo mandrakariva ao amponay asa ny fanahinao masina izany, azahoanay manatanteraka izany ary tafakatra ny andavaka.
fan'izay rehetra masody ankinina ity tanteraka mampiran-tanan'i Jesosy Kristy fanakalatokana tompo sy famonjana sotaraha amen. Hoentintsika mivavaka ny asa amin'ny fanomanana ny fandraisan-tanana mpitandrina. Vavaka isika tompo. Andriamanitra iray ny misotranao zahay fa nomenao ray aman-dreny mpitandrina eto amin'ny fiangonana. Misaotra anao zahay fa nomeko hevitra andraisan-tanana ray aman-dreny mpitandrina amin'ny volana fevria raha sitrakao. Ohatrany koa zahay fa nomenao asa mifandraika mpitandrina izany. Tompo vakinina fenao aminao zany asa izany, ny tahiry fahafozana, ny demande de sponsorine, ny arom-pitahiana, ny sakafo-pitahiana, ny asa rehetra izay takatry ny sainy akory nefa ahafahana manomana tsakany sy andavana araka sitraponao sy araka ny voninahitra ao amin'izany fandraisan-tanana mpitandrina izany dia fakinina fiasahady mba ho takatry ny sainay ary ho say aminay fa nao masinao ahafahanay tena matakatra izay tena voninahitra sitraponao sy ny voninahitra ao aminay tsirairay avy. Tompo vakinina fenao aminao zany asa izany tanteraka soamantsara eto amin'ity fiangonanao ity ary ianao dia hiahanay hatrany satria asanao no ataonay eto. Sotra iray no fitiavanao amin'narana Jesosy. Amen. Tompo misaotranao. Ratsy ny anom-panafo anay dia niteninao mba hahatonga anay hifikitra tokoa ao amin'i Jesosy ilay mahazanak'Andriamanitra anay. Tsinjovo ny zanakao Andriamanitra mamakivaky izao fotoan-tsaroko izao amin'ny firenena sy ny fiarahamonina. Naiza le anay dia aza mahafoy anay tompo. Misy fotoana reraka ny ainay sy ny fanantenanay satria fijanona izao toe-javatra samy hafa izao. Tompo raha misy mahatsiaro vizana sy reraka ny zanakao izay tonga eto na nitseto aza, meo azy ny hery. Taio izay ezaka kely vita, eny taio izay mbola ho ataony mba hanana ny fahombiazana, eny hiahino amin'ny fiainany manontolo na ara-nofo na ara-panahy. Apetraka eo ampelantananao Andriamanitra izay fa niseho sy niasa ao rainay, ny fiainanay manontolo, ny ampitsy, eny ny mandrakizay koa. Hainjiro ny sandronao, hiasa eto amin'ny firenenay izay marary tsabona ankehitriny, mba tsy hisy ho faty nefa mba ho velona, eny mba hita fahasitrana n'Andriamanitra, fa ny sandronao tsy foy fa mahavonjy, ny herinao mahavonjy ny mananakely-ko rehetra. Hiantanay aminao mihitsy zany mba hahita fahasitranana avokoa ny marary rehetra tratran'izao valana retiny izao, ary irina ihany koa mba ho voaharo ny salama, eny ho foana eto amin'ny firenenay amin'izay. Izao valana retina mamely na ny malagasy na ny tanja. Andriamanitra, vangio ny firenenay fa ianao no Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Taio sy ampahirezipono ny mpitondra fanjakana ny manam-pahefana rehetra, indrindra ireo mpitsabo, mba hanao ny asa arak'izay nentsonao azy, meo azy ireny ny fahasalamana ary meo azy ny fahombiazana. Jesosy, apetraka aminao ny fiainany mpanomponao tsirairay avy, indrindra ireo ray aman-dreny eo amin'ny fahanterana, sahirana tokoa mitaiza ny fahasalamana amin'izao fotoan-tsaroko izao, na izay tonga eto na ny any an-tokantrano azy. Taio tompo fa mpanomponao, ny heriny sy ny tanjany fahasalamana eny, ampitsahanao ny herin'ny fanahy masina, ka hatsapany mandrakariva fa Andriamanitra mitondra sy mitotro ary mamonjy ianao tsy miova mandrakizay. Dia taio ireny ray aman-dreny ireny eo ambany fahasoavanao nametrahanay azy. Taio koa ny tanora sy ny ankizy tompo, eo ny tsy afaka mianatra intsony fa tsy maintsy vakansa aza. Tompo, meo azy ireny ny fahendrena mba hitondon'ny saina sy ny fahalalany ary tsy haina donony ianao. Eo koa ny manomana fanadinana mba ho tahinao ny sainy sy ny fanahy amin'ny fiainany, mba hanana ny fahaizana hiatrehany izany fanadinana izany. Mirova ny zanakao mifakapanahy, meo izay rehetra tokony ho azy izy, androfony mba ho tafita sy hamirapiratra no avy, eny ny mandrakisain'izy ireny. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hivavahana ito izany, ary akambanay koa ny vavakay no nampianarinao manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao,
atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay aloha ny hanina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny Andriamanitra aminao, zanako ianao, izao no miteraka anao androany. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra aho, mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny, mitatana anao amin'ny tanànan-kavanany fahamarinako aho. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fandray Masina. Amen. Makasitraka ry avana, ho amintsika ireny fiadanana.